Fehezim-baovao ahafantateraka no anizatsika ny fampahalalam-baovao amin'izao takariva izao. Hiara-hiasa ny ministera misahana ny fampahafantarana ny toetry ny andro sy ny ministera misahana ny fambolena amin'ny fampiroboroboana ny any ambanivohitra sy ny fambolena. Natao sy ny androany indrindra ny fifanaraha-piara-miasa teo amin'ny ministera rotonta. Ny fampandrosoana sy fampiroboroboana ny fambolena eto amin'ny faritra Analamanga sy Tasy dia misy ny fifanaraha-piara-miasa eo amin'ny ministera misahana ny famantarana toetrandro sy ny ministera misahana ny fambolena. Natao sy ny androany sy eto amin'ny taleparitry ny ministera misahana ny famantarana ny toetrandro eto Analamanga sy ny taleparitry ny ministera ny fambolena eto Analamanga sy Tasy ny fifanaraha-piara-miasa teo amin'ny ministera rotonta. Anjaran'ny ministera ny famantarana ny toetrandro ny mandefa tsy tapaka ny toetrandro izay ilaina ho an'ny fambolena any amin'ireto faritra roa ireto. Izany dia mba entina indrindra hampandrosoana ny fambolena sy ny tontolo ambanivohitra. Fahitantsika eny amin'ny télévision reny ny température eo ihany koa fa ny ankoatr'izay dia misy mihitsy ilay atotam-baovao mikasika ny rotsakorana sy ny atotam-baovao mikasika any izay momba ny agri zay zany ny fambolena zay kasika izay nina ny atotam-baovao izay avoaka ny eto anivon'ny sampandara ny famantarana ny toetrandro eto Analamanga. Izy io ihany koa dia service moa nataony service public no atao dia raisina tanana ihany koa raha misy tena ilain'ilay mpanjifa mahakasika ny siam-pamokarana tony dia azo atao ihany koa ny manao manokana mijery manokana zay zavatra takiny izay. Tsy janona amin'ireto faritra ireto ihany ny fiara-miasa fa dia entina hivelatra any amin'ny faritra hafa amin'ny manaraka. Tanjon'ny fitondrana ankehitriny ny velaran'ny sehatry ny fambolena any amin'ny tsena ny fahavitantena ara-tsakafo moa no targetry napetraky ny filoham-pirenena.